tsy maintsy hojerena ireo solombam-bahoaka akaiky ny momba ny fitsinjaram-pahefana noho izany mahakasika ny fiainam-bahoaka akaiky. Tsy avy hatrany dia olanina noho izany io volavolan-dalàna io raha ny fanazavany Jean-Marc Sarkozy mamonjy androany. Etsakilany azon'izy ireo nampidirina ao anatin'ny ladinika avy hatrany tolo-dalàna natolotry ny vondrona politika malagasy miaramaingy rehefa tsy niverina 30 andro tao ireny nazahoan'ny gouvernement izany raha ny lalàna ankehitriny raha ny nambaran'ny solombam-bahoaka avy amin'ny vondrona politika MMM. Aemitra amin'izy mao avy izao ny fandaniana ireo taranja telo tokony ny tanterahana androany ho an'ireo mpiadina 2 ao Mahajanga. Tao ireny fanesorana ny Rabesa Zafera Antoine ny ato ny fampandehanan-draharaha. Nizotra araka ny tokony ho izy kosa ny fanadinana ho an'ny Rapitso raha ny nambaran'ny ministra ny fampianarana ambony. Ataon'ny mponina tsinitsinina matetika amin'ny fisoratana anarana any amin'ny fokontany na mandalina mitoetra mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny tanàna iray. Ny olona iray na maromaro tonga hatreny amin'ny fokontany ny fanamafisana fanaraha-maso taorian'ireo feo samihafa sy ny fampahafantarana amin'ny vaovao nataon'ny mpitandro filaminana ny alaka misy farany teo fa misy 900 lahy saika anankirotana n'Antananarivo. Farany any ivelany toy ny fampitsarana ny ady Gaza hatramin'ny sasakalina teo rehefa nanaiky ny anao izany Palestina sy Israel vokatry ny fanelanelana ny Le Caire. Fikasana fafolo ary naomby hatrany tamin'ireo andian-droa farany. Fametrahana ny fanitarana izany ho atao anatin'ny fotoana tsy voafetra no ataon'ny resaka androany tany Egypte. Ny andindiny izay avy hatrany. Tatiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Lalao, inona vaovao fandehasanao zany? Manahoana andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo vaty koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona renao ny mendribisety miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy point de recharge Canal Plus raha vao mahita ray ohatran'io dia efa afaka amin'ny série abonné ao. Zany rehefa mandovoly eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivo ny taremarika 400 eo amin'ny carte ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraky ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao aby Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao re-abonnement Canal Plus. Klasy toboko vavy ankafaliana no itsidianay ny tokantranonao amin'izao takariva izao miaraba toboko ary manasinao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra KOLO hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no anamboatsika izany fampahalalam-baovao izany ho fantatra ao anatin'ny 12 andro na ho vita na tsy ho vita amin'ity taona ity ny fifidianana kominaly. Ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana no lohalarana amin'ny fandaniana ny lalàna mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay natao nanomboka androany. Tonga nanatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy ny mpikambany avy ao anivon'ny gouvernement izay notarihan'ny Prime Ministre KOLO Roger fivoriana tsy ara-potoana fahaenina an'ireo solombavambahoaka amin'ity taona ity. Ny andindininy. Hatramin'ny taona 1990 niverenan'ny fahaleovan-tena, ny taona 2014 no be fivoriana tsy ara-potoana be indrindra natrehan'ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza. Volavolan-dalàna fehezoro miisa 2 izay tsy azony olaniana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo no olaniana amin'ity fivoriana ity. Voalohany momba ny fitsinjaram-pahefana, faharoa ny momba ny filan-kevitra ambony ny fitsarana. Raha ny voalazan'ny lalàna 15 andro aorian'ny atongavany ety amin'ny anteny miram-pirenena mba ho azo dinihana sy laniana ny volavolan-dalàna fehezoro. Antony nampitsoana ny solombavambahoaka amin'ity fivoriana manaraka ity. Tsy maintsy hojeren'ireo solombavambahoaka akaiky ny momba ny fitsinjaram-pahefana noho izany mahakasika ny fiainam-bahoaka akaiky. Tsy avy hatrany dia olaniana noho izany ity volavolan-dalàna ity raha ny fanazavany ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Manana redevabilité
amin'ilay vahoaka ny fidy azy ny solombavambahoaka tsirairay ka izay no ambony indrindra eo anatrehan'ny zavatra rehetra zany ny antony mahatonga hoe tsy maintsy misy fandinihana lalina hoisy ny ady hevitra fifanankalozan-kevitra ary ny lalàna zay misy dia tsy maintsy hoisy ny fanatsarana azy ary raha azo atao azy angamba indraindray mety misy ny andala ny sasatsasany zay voatery mety asim-panovana raha ohatra ka zay no heverina fa hoe mitondra vokatsoa eto amin'ny firenena satria ny zavatra tena ilayntsika amin'izao fotoana izao dia ny aingana amin'ny tena fampandrosoana marina satria fa ela ihany no nazahoantsika ny fahaleovantena nefa mbola zao no misy atsika ka heveriko fa pejy vaovao zany tokony sokafana eo amin'ny tantaran'ny firenena. Na izany aza efa tsy nanara-dalàna hatrany am-boalohany ireo solombavambahoaka azon'izy ireo nampidirina ao anaty lahadinika avy hatrany ny tolo-dalàna natolotry ny VPM malagasy miaramiangy rehefa tsy niverina 30 andro taorian'ny nazahoan'ny gouvernemanta izany raha ny lalàna misy. Ankehitriny mitovy amin'ny votoatin'izany tolo-dalàna izany ny 9 nyty volavolan-dalàna vaovao ity. Mazava ho azy fa ny VPM izay efa nanolotra dia efa nandinika an'izany ary tsy hanana olana amin'izany fa ny solombavambahoaka izay vao hijery sy handalina ny amin'izany tolo-dalàna zany dia manana ny hevitra izay hoentiny izy hanatsarana izay iveriny fa ilaina hanasoavana nyity firenena ity fa raha ny fipetraky ny ankapobeny angamba dia iveriko hoe izay efa notapahan'ny VPM dia tsy hananana olana intsony fa matoa lazaina hoe 20 isan-jato sy feno ny 100 isan-jato dia mbola misy ireo zavatra vitsivitsy izay tsy voafaritra mialoha atao amin'ny tolo-dalàna nataon'ny VPM dia mety mbola ametrahana fanontaniana sy fanadihadiana lalina ka sarotra ny ilazana hoe tena olaniana 100 isan-jato ny rehetra fa solombavambahoaka manana ny fomba fijeriny amin'ny fipetraky ny fitsinjaram-pahefana eto amin'ity firenentsika ity. Mbola hiteraka ady hevitra lehibe ety amin'ny anteny miram-pirenena noho izany ity volavolan-dalàna mifeny fitsinjaram-pahefana ity samy manana ny fomba fijeriny momba izany ireo solombavambahoaka. Tononkira ny mpanao politika atao anatin'ny vanim-potoana lavany ny resaka fanapaha-pahefana nefa rehefa tena iainana le izy tsy hita akory ny fiantraikany teo anivo ny fiarahamonina sy teo anivo ny fitantanany raha raha samihafa teto amin'ny firenena. Androany azo tsy eo amin'ny décentralisation fa ministera hafa nanontaniana hoe ka ty aminay ny tsy misy vola dia inona moa no azonay atao dikan'izany zany ilaina na fanapariahana arabola ny fahafahamanao na ny fanapaream-pahefana na ny fanapareahana ihany koa eo amin'ny lafiny arakolona satria be dia be ny mivangongo aty andreny vohatra daholo ny olona zany rehetrarehetra zany zany mila jerena ao anatin'ilay resaka décentralisation ao anatin'io koa mantsy tsy maintsy isy ilay mahakasika ny aménagement na ny fanajariana ny tany sy ny lafitany zany rehetrarehetra zany no dinihana ao anatin'io lalàna io noho izany everiko fa tokony ho andaniana fotoana betsaka io raha mpitso kosa no hiditra amin'ny conférence des présidents ireo volavolan-dalàna fehizoro ireo ary ny tolakandro no andinihana ny lahadinika mandritra ity fivoriana tsara-potoana manaraka ity izay aharitra 12 andro. Maro kosa ireo karazan-dalàna lany teny anivon'ny anteny miram-pirenena no tsy mbola voarainy ny HCC anatanterahana ny fandaniana ny mahamety azy ireo manoloana ny lalam-pandrenana raha ny voalazany lalàna nefa ny lalàna rehetra no laniny ny solombavambahoaka na io lalàna fehizoro na volavolan-dalàna dia tsy maintsy tokony anontaniana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana avokoa raha mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana misy ankehitriny anjara sy andraikitry ny filoham-pirenena mivantana ny manao izany mialohan'ny amoahana ampanakery ny lalàna manana 12 andro kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana aorian'ny fotoana na mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsy ireo lalàna no laniana teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Andry Rarson. Hatramin'izao ireo lalàna no laniana nandritra ny fivoriana tsara-potoana farany teo toy ny lalàna fanitsina ny teti-bola 7.4 dia mbola tsy tonga ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana na tsy. Ireo lalàna no laniana solombavambahoaka nandritra ny fivoriana tsara-potoana farany teo no efa nanontaniana ity androm-panjakana ity araka ny loharanom-baovao azy teny an-toerana. Isan'izany ilay lalàna 7.4 tsipika 2.20 mikasika ny ady atao amin'ny fampiasana ny internety.
anjara sandraikitry ny filoham-pirenena araky ny 9 amin'ny lalam-panorenana no manatanteraka io fakana ny hevitry ny fitsarana avy io. Tsy afaka manao hevitra mivantana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha tsy misy mangataka ny heviny. Ny filohan'ny andrim-panjakana sy ny roapatitelon'ny solombavambahoaka no nomeny lalàna fahefana anontany hevitry ny fitsarana avy. 15 andro no ny fiarana lalàna tsy maintsy amalian'ity fitsarana avy ity ireo izay nomeny lalàna fahefana anontany azy. Io loharanom vaovao io ihany no nahafantarana fa tsy mbola nandalo teny amin'ny fitsarana avy ity ireo fangataham-panazavana mahakasika ny fananganana ny vondrona parlementaira eny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao. Izay tena mahaberetsaka tsy mampametra-panontaniana maro. Iza ny tokony hanatanteraka izany fakana ny hevitry ny fitsarana avy izany? Iza ny tompony andraikitra nomeny lalàna velona fahefana no izany no tsy nanatotosy izany? Misy antony mazava sa misy katsikatsi politika mbola tsy nanatanterahana izany hatramin'izao. Teraka asa vorovory eo anivon'ny samy solombavambahoaka sy ny mpanara-baovao mbola tsy namerana hatreto nisan'ireo vondrona parlementaira ao anivon'ny antenimieram-pirenena sy ireo fidiran'ireo solombavambahoaka tsy miankina amin'ny vondrona vao natsangana tsy ela izay teny Tsimbazaza. Raha tena marina nametraka fanjakana tandalaina eto amintsika, ireo solombavambahoaka mpanao lalàna ireo no tokony hanome taratra voalohan'ny fanarahan-dalàna, tsy ho sanatria ho toy ny mpitaribato filam-bava. Mbola hijanona eo amin'izay tontolo ny politika izay trany saingy mahakasika indrindra ny resaka fampihavanam-pirenena. Vonona ny eroso amin'izany rehetra raha ny kabary samihafa no resahiny zary lamaody ho an'ny mpanao politika malagasy ihany koa ny fikatsahana ny fomba anatanterahana ny fampihavanana ny samy malagasy ankehitriny. Hatreto anefa mijanona ho resaka na teoria fotsiny izany, mazava fa mienjana mafy ny tady eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonamampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fa niriny ny CRN nefa ny eonan'izy ireo eto Madagasikara amin'ny 20 volana Aogositra ho avy izao. Itsikilan'izay sarotra ny raharaha satria samy manana ny endrika heveriny anaovana izany fampihavanam-pirenena izany, na ny CRN na ny FFM. Iandry Rarsan hatrany. Tsy dia refiry intsony ny filoha teo aloha Andra Joel, tsy re ihany koa Didier Ratsiraka, ny CRN Anjafy Albera no hita mihetsiketsika. Raha toa ka mifamaly sy hita miharihary ny tsy fitovika-hevitry ny filoha Rajaonamampianina sy Marc Ravalomanana. Hanomboka amin'ny 20 volana Aogositra nefa no heverina avy ao amin'ny CRN, Comité pour la Réconciliation Nationale anatotosany eto Antananarivo, fihanam-biana sana filoham-pirenena efatra teo aloha sy namperinasa, ny avy amin'ny FFKM sy ireo ray aman-dreny ara-pivavahana rehetra eto amin'ny firenena ary malagasy rehetra tsy ankanavaka izay ametrahana rafitra vaovao anatanterahana amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy. Tsy ho fampihavana mpanao politika ihany fa indrindra fampihavanana ara-tsosialy sy ara-toekarena malagasy no tanjon'ny CRN amin'izany fihaonam-be izany. Hatreto mbola tsy ambaratelo ny toerana natotosana izany. Ny mahatonga ny hoe tsy maintsy mandalo amin'ny fampivondronana ny mpitondra aloha izay mifandimbo teto dia satria matetika avy amin'ny mpitondra ihany ny mahatonga ny fiarahamonina mivakivaky satria manjarizarizarainy ny ankolafy. Misy dingana faharoa amin'izay satria misy olona koa tsy miditra amin'ireny ankolafy reny fa mahatsapa tena hoe zay fitondrana nandalo teo dia zay ny arany foana ary mitondra takaitra amin'izay endrim-pitantanana teo satria tsy notsinjovona ny tombontsoan'ny vahoaka. Zay ny mahatonga an'le hoe réconciliation nationale fa miampy ihany koa le hoe refondation, zany hoe mila aorina ndray mandeha amina fototra lalipaka. Amin'ny FFM filakevitry ny fampihavanana malagasy, rafitra efa niasa nandritry ny herintaona sy tapany napetraky ny lalam-panorenana 1920 sy ny lalàna 2024 tsipika 40 anatanteraka amin'ny fampihavanana samy malagasy mandritry ny 3 taona azo avaozana, dia tsy tokony rotorotona ny fanatanterahana fampihavanana io satria kinan-java maro zany ho fampandrosoana marina ny firenena. Efa misy ny fandaharam-potoana napetraky ity filakevitry ny fampihavanana malagasy ity ho fanatanterahana ny andraikitra ny kinina aminy toy ny fanaovana atrikasa manerana amin'ny 4 izay hanomboka amin'ny faraparan'ny volana Aogositra ho avy izao sy ny volana Septambra manontolo. Zahay dia mahatsapa amin'ny andraikitra napetraka taminay fa goavana tokoa io ary tsara ny manamarika fa tena lehibe tokoa ny adidy apetraka satria hiankina ny aim-pirenena na ny filoham-pirenena na ny politique générale de l'État dia mametraka tsara fa fampihavanana zany ilaina eto amin'ny firenena. Ka izay ny mahatonga anay anomana an'ireo atelier isaky ny faritra 20 eto Madagasikara. Raha tonga soamantsara moa ny hoentomanana dia aonio amin'ny faraparan'ny volana Aogositra sy ty Septambra ty no anaovana an'ireo atelier régionaux ireo
ary aorinan'io dia isy ny atelier national pour validation zany hoe any amin'ny faritra tsirairay zany dia tovozina avy any ny fiheveran'ny olona hoe manahoana moa ny atao hoe fampihavana pirenena tiana atao eto Madagasikara. Samy nanana ny endrika nanatotsain'ny fampihavanana teo amin'ireo firenena maro avy nivoaka krizy enjana toa antsika malagasy. Tao ireo naomby tamin'izany fampihavanam-pirenena natotsaina izany, tao ireo tsy naomby ka niverenany ady an-trano. Eto Madagasikara, fanontaniana mbola mipetraka ny hoe iza marina no eketeny hitarika io fampihavanana io ary endrika toy ny ahoana no anatanterahana izany. Hatramin'izao, maro manolotra sosikevitra amin'ny anatanterahana io fampihavanana io, saingina izy samy izy milaza ho mahita vahaolana maharitra mikasika izany azy tsy mety mifanatona mpitovy tadin-jokanga. Rehefa miresaka izay filoham-pirenena teo aloha marika Ravalomanana izay trano dia fantatra araka ny loharano vaovao fa nisy ny fihaonana teo amin'ny mpiandraikitra rà Eric Wong sy ny filoha teo aloha marika Ravalomanana tany Afrika Atsimo. Ny fifandraisan'ny filoha teo aloha sy ny filoham-pirenena ankehitriny fa indrindra ny fifanarahana nataon'izy ireo ny fa 4 ny volana mifarany teo tany Santon no votoatin'izany araka ny fanamarinana vaovao natao androany. Nilaza ny anaisotra tanteraka ny fanohanany ny filoham-pirenena ankehitriny marika Ravalomanana noho ny filazany fa tsy ny fanajan'ny mpitondra ny fifanarahana ny fanaovana ho setry ny fanohanana ny ankolafy Ravalomanana azy ireo eo amin'ny fitondrana. Inona no tena votoatiny fifanarahana izay arangaranga ny Ravalomanana marika io fa tsy voazy azo heverina aloha fa hoe mety mifandray amin'ny fiverenany an-tanindrazana izany. Raha tsy ivona moa dia somary niala tamin'ny mahazatra ny valitenin'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ny sabotsy teo izay nanamafy fa tsy mifandray intsony ny tany-tokanga eo amin'ny rotonta. Iny vaovao makasika ny filoha teo aloha marika Ravalomanana iny ny dodiantsika pejy hafa makasika indrindra ny fampianarana ahemotra amin'ny zoma ho avy izao ny fanadinana ireo taranja telo tokony no tanterahina androany ho an'ireo mpiadina ao Mahajanga voalohany. Taorian'ny fanesorana ny Rabesaza Fera Antoine ny atony fampandehanan-draharaha tany antoerana antony nampiatona ny fanadinam-panjakana izany izotra araka ny tokony ho izy kosa ny fanadinana ho an'ny rampitso ranonambarana ny ministeran'ny fampianarana ambony. Sitraka Ravoniarson. Tsy afaka niatrika ny fanadinana baccalauréat teknika ireo mpianatra maherin'ny 2 voasoratra anarana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga androany. Nietsika ireo mpianatra sy ny mpampianatra tany an-toerana taorian'ny fanesorana ny filohan'ny Université ny Mahajanga Rabesaza Fera Antoine tamin'ny alalan'ny filakevitry ny minisitra ny asabotsy laza teo. Ny ankamaroany dia tsy manaika ny fanapa-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana iny. Dia izay moa zany dia misy fiantraikany moa ilay izy tamin'ny fikarakarana ny baka. Izay zany zavatra azo lazaina zany avy aty Mahajanga tompoko. Tsy misy zany fampianarana zany aty amin'ny Université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Ny fanadinana izay tokony nandeha na ny zavatra taizy tokony nandeha zany dia miantona daholo. Fanapa-kevitra andraisan'ireo mpikambana ao amin'ny conseil scientifique ny Université ny Mahajanga izay fampietona tanteraka ny fampandehanan-draharaha izay. Araka ny fanambarana avoakan'izy ireo, hitsahatra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny activité pédagogique rehetra, ny fampianarana, fanadinana, soutenance de thèse sy ny examen clinique manomboka androany ao amin'ny Université ny Mahajanga. Manoloana ny fihetsiketsehana ao amin'ny Université io, nambarany ministry ny fampianarana ambony fa fanapa-kevitra tsy maintsy niraisany fitondram-panjakana izany. Manoloana ny fihetsiketsehana ao amin'ny Université ny Mahajanga, nambarany ministry ny fampianarana ambony fa fanapa-kevitra tsy maintsy niraisany fitondram-panjakana ny fanesorana tamin'ny toerany ny filohan'ny université. Dia efa natao daholo zany ny vahaolana samy hafa kanefa dia mitohy foana zany ilay tsy filaminana ao amin'io université io ka noho izany dia nahita ny fitondram-panjakana fa ilay mitantana amin'ny université zany dia efa tery tsy maintsy nasorana tao amin'ny toerana zany. Mikasika ny fanadinana baccalauréat kosa, tsy foana akory ny fanadinana raha nambarany ministera ny fampianarana ambony. Rapitso miverina amin'ny laony rehetrarehetra ary misy réquisition nataon'ny lehibe faritra miaraka amin'ny lehiben'ny sampandraran'ny baka mba ahafana mantanteraka ny baka teknika manomboka rapitso zany dia ny lazahadina tokony natao androany zany afindra misoma ary fandraisina fepetra rehetra mahakasika izay.
Amin'izy moa avy izao arak'izany vao hiatrika ny lazahadina ekonomia, initiation juridique sy mathématique financière ireo mpiadina ao atapy-tanàna ny Mahajanga raha izay tetiandro napetraka izay. Malona indrindra izay famerenana ny fanadinana tokony natao androany izay mampametram-panontaniana ny hoe osoloana satsy ny lazahadana any Mahajanga tsy nahazahoana valiteny izany tany amin'ny ministera androany satria fanambarana nataon'izy ireo makasika ny raharaha any Mahajanga araka ny vaovao voaray avy any an-toerana kosa dia mpianatra misa 8 no fantatra vaovao sambotra androany. Fa mbola makasika izay fanadinam-panjakana baccalauréat teknika izay hatrany dia misa 4 sy 400 sy 7,000 nisan'ireo mpanala baka teknika manerina ny nosy. Raha ny eto Antananarivo manokana na ahitana fianarana ny isan'ireo manala baka teknika tamin'ity taona ity raha 470 sy 200 sy 5,000 izy teo amin'ny taona 13 sy 14 dia miisa 770 sy 700 sy 4,000 zany. Izany hoe nisy fianarana 120 isan-jato 15 andro no anaovana izany. Mahasarika ny tanora kokoa ny secteur tertiaire noho ny secteur génie civil sy ny secteur industriel noho ny fisian'ny fampiasana vatana na ny travaux pratiques izany. Antony mahavitsy ny mpanala baka teknika ny fitadiavana asa amin'ny ho avin'izy ireo. Any ivelany saika mitovitovy ny isan'ny mianatra manala baccalauréat général sy ny manala baccalauréat teknika iraisan'ny aty amin'ny tany andalam-pandrosoana kosa ny tsy fampiny ny mpianatra morona ny amin'ny fampianarana teknika misy akony amin'ny fampandrosoana ny firenena izany toy izao ny fanampanazavana. Moa zany le teknika raha tantara zany dia le ankizy tsy maraka amin'ny fianarana foana alefa tany zay dia fahadisoana amin'izao fotoana izao nefa ny teknika no mitondra ny fandrosoana firenena anankiray. Ny enseignement général be dia be ny manala satria amin'ireny tsy mifidy asa izay atao masonao dia afaka zay ngamba mahafalalako an'ilay izy nefa ny zay zao dia mampirisika be mihitsy na ny ministère zany zao dia mampirisika be mihitsy enseignement technique mampirisika ny enseignement supérieur hoe any amin'ny teknika ny tokony natrea-pandroso ny firenena zany dia any amin'ny teknika no ampitomboana ny mpianatra mba hampandrosoana ny firenena. Dia izay zao mbola manentana amin'ny zavatra zany mba hitombo lesy fa anentana ny ankizy mba vily aty amin'ny enseignement technique zany. Rehefa miresaka izay fanadinam-panjakana baccalauréat izay hatrany dia anitsaka ny herinandro farany hanaovana ny famerenana ho an'ireo mpianatra analan'ny fanadinana baccalauréat isika izao. Tetsy amin'ny EKM Tsavola ary fomba hafa indray no nentina nanampy ireo mpianatra hitadidin'ny verbe irrégulier ho an'ny taranja anglisy ny teoria isan-karazany amin'ny matematika sy ny fizika. Ny tetikady katraka sady mihira no mandihy no mianatra ahafahana mitadiditra amin'ny 70,000 lesona araka ny fanazavana ny tompony ity famoronana ity. Ilta Sinjo. Tsy famerenana na répétition générale amin'ny fampisehoana akory no natao teto fa fianaran-desona sady mihira no mitadidy. Izay ny votoatin'ity tetikady fianarana lesona katraka ity. 20 taona no nanaovana ny fikarohana ary izao vao mahazo laka ny fampiarana azy. Tanora hiatrika ny baccalauréat afaka herinandro ireto manao famerenana farany ireto na ahafahana mitadidy ny lesona rehetra ity fomba fianaran'ity araka ny finoan'izy ireo. Ny tiavako azy zany za tia mozika sy mihirahira dia mandidy dia le izy zany ohatrany hoe natokana ho an'le hoe le tian'ny tanora amin'izao manko zao le mandihy sy ny anina ny tena mipesaka ao an-tsainy dia le izy hoentina mihirahira dia mipesaka ao an-tsaina vetivety le zavatra ampianarina. Ho an'ny mpikaroka namorona ity tetikady fomba fianarana vaovao ity, mora kokoa ny mitazona ireo lesona amin'ny alalan'ny hira. Afaka mitahiratra amin'ny 70,000 ny fianarana ny mpianatra amin'ny alalan'ny katraka. Raha 12 taona no nianatra tany an-tsekoly ny ankizy nanomboka T1 hatrany amin'ny terminal amin'ny katraka azo vitaina ao anatina 7 taona zany. Nefa izay 7 taona izay sady feno fanazarana na exercice, feno pratika, feno application. Raha ny olona rehetra nianatra zany hatramin'izay nanao na manana licence na manana maîtrise na manana doctorat na bac plus 20 azy izy dia manodidina ny 520 isan-jato ny zavatra nianarany ihany ny voatanany sainy
fa amin'ny alalan'ny katraka afaka miakatra zany hatrany amin'ny 580 isanjato amin'ny zavatra ny anarany. Ny taranja rehetra no azo ampiarana ny katraka raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra hatrany amin'ny kilasy ambany indrindra dia mety ampiarana izany. Tetsatsaha volandroany nampiarana ny katraka avokoa ny taranja anadinana amin'ny baccalauréat. Iresaka makasika ny fiarahamonina kosa isika nakaiza ny fanarahamaso nyreny laharan'ny fiara tsy manara-penitra ireny. Hita ihany koa fa niverina ho betsaka indray ny bara misokatra oriany amin'ny 7 ora alina ankehitriny. Tsapa ihany koa fa niverina sy nanomboka nazovahana ireo fanafian-jolahy indrindra ny amin'ireo faritra manodidina n'Antananarivo. Ny sabotsy alina teo tokantrano 9 no voatafiky ny jolahy mitondra fiadina teny Andray Soroteny. Ny andinidiny miaraka amin'ny Gaetan Andretsilavo. Tamin'ny 9 ora hariva, mpivarotra telo eny Antsahameva fokotany Andray Soro no nitafiany jolahy 4. Ny alina iny ihany tokony ho tamin'ny sasakalina hatramin'ny iray maraina, tokantrano telo hafa indray no nitafian'izy ireo. Notetezin'izy ireo avokoa ny tokantrano 9. Sabotsy zany zay raha mividy zavatra tato amin'ity tsena ity. Dia zay zany ny andro famerim-bola sy ny karazany zany. Dia avy eo zany isy tsy fantatra zany tsy hitanay mihitsy zany nidiran'ilay olona 4 tao. Dia avy eo moa zany zay niditra izy niditra. Dia tonga dia nanakorotana ny tao an-trano rehetrarehetra tao. Dia nanambana vasy nanambana antsy izy zany. Dia ny anankiray nitondra bona moa zany, ny anankiray nitondra antsy, dia ny iray basy. Dia ny olona teto avelany teto koa zany nisy nambana amin'ny basy dia nalefany nandeha. Dia zay zany tratra tao anatiny tao. Dia nataony nandohalika tao anankitelo zay ny tao. Dia zay moa zany moa antatoany ny antso ohatr'izao zany dia niala. Ankoatr'izay, nilaza ny mponina manodidina fa tokony asiana fanovana ny fomba fiasa eny anivon'ny fokotany tsirairay avy. Ny fidirana ao amin'ny faritra no mila fanaraha-maso entitra. Antony, mitombo isa ny mponina ary maro ny olona vahiny sy tsy fatam-piaviana mivezivezy ety andro aman'alina. Fiainana misy foana ny fiambenana fa ao amin'ilay circulation zany ilaina fanampiana. Mila ampitomboana ny fiambenana amin'ny circulation. Satria ilay sakely-dalana rehetra betsaka ny lalana azy idirana, betsaka ny lalana azy ivoana. Mangataka andreo fokotany Andray Soro io zay hoe asiana andro masy-pokon'olona koa ny aty Antsahameva. Dia asiana le anona hoe ny olona ohatrany koa zany hoe mba mila mailomailo ihany koa zany. Aty amin'ny faritra manodidina n'Antananarivo, tahaka ny any amin'ny toerana maromaro eto an-drenivohitra, mbola misy ireo mpivarotoka tsy manidina tsena ny aorinany amin'ny 7 ora alina. Tsy henoko intsony tatoato ny akon'ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana momba izany. Tsy foana akory ny fizavana raha ny fanazavana nomeny ny mpitandro filaminana, fomba fiasa vaovao no napetraka. Tateoriana zany na dia tsy natao maresaka be ohatran'ireny intsony azy dia nitohy ny asan'ny polisy-pirenena amin'ny fanaraha-maso an'ireo bara izay mpivarotra toka. Marina fa ny tena antony dia hoe mazana any amin'ireny toeran'ireny no ifamotoana ny olon-dratsy ohatra. Na koa hoe rehefa avy manao ny ataony eo zareo amin'ny alina dia mandeha manakorotana. Dia tsy mety raha ohatra ka mbola aorinany amin'ny 7 alina mbola misokatra ny bara. Izay zany hoe mbola mitohy ny asa mikasika ny fanaraha-maso ny fikatoanan'ny bara. Talohan'ny herinandro lasa teo, trano maromaro no rehefa voatafika tao anatin'ny alina iray teny Itosy. Ity teny Andray Soro ity, trano 9 no voatafika. Efa voasokajy ho faritra mena ny eny Atsimondrano. Rehany koa fa matetitetika ny fanafiana tatoato teny Sapotsina Mehana. Ny iraisan'ireo fanafiana rehetra ireo dia manam-potoana mandritry ny alina tontolo ny jiolahy anafiana trano maromaro amin'ny faritra iray. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Nafapo ny vokatry ny fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika latsaky ny 12 taona izay natao teto amintsika ny voalohany hatramin'ny 10 volana Aogositra eo amin'ny taranja basketball. Tamin'ny lalao elina izay no tanterahan'ny ekipa pirenena malagasy dia fandresena 5 no azon'ireo zandrikely ary tena niaro ny voninahim pirenena hatramin'ny faran'izy ireo. Marjona no mitatry ny andinidininy. Nandritry ny 10 andro nandraisantsika teto Madagasikara ny Afrobasket latsaky ny 12 taona ho an'ny fiadinany tompondakan'ny Afrika izany. Nafinaritra raha nivokatra tamin'ny ekipa pirenena malagasy na dia tsy tafiakatra tany amin'ny lalao akatoky ny famarana ny ekipa pirenena malagasy tamin'ity fanamina ity.
azo lazaina fa zava-dehibe tokoa ary manandanja ny nandraisantsika ity fananana ity satria dia anampiseho ny afo teknika takiny sehatra iraisam-pirenena ireo mpilalao malagasy 12 mirahalahy nandrafitra ny ekipa pirenena tamin'izao fananana izao. Raha nivokatra tamin'izay fananana izay dia nandresindimy Madagasikara izay nanilika ny Mali nandavo ny Benin ary nanamotsana ny Mozambika atao anatin'ny vondrona nisy azy. Teo amin'ny lalao am-pahefadalana kosa dia nimotsan'ny Angola tamin'ny 7-20 no 7-70 ny zandrikely malagasy. Tany amin'ny fedi toerana mbola hita ny lazan'ny Madagasikara teo amin'ity fananana ity satria nanamotsana ny ekipan'ny Mozambika tamin'ny 7-70 reto zandrikely malagasy ireto ary mbola nanilika ihany koa ny ekipan'ny Côte d'Ivoire tamin'ny 2-20 no 20 ny ekipa pirenena malagasy izay mipetraka eo amin'ny larana fahadimy amin'ity fananana ho an'ny tompon-dakany Afrika ity. Aorianantsika kosa Côte d'Ivoire, Mozambique, Benin ary Gabon. Raha nivokatra hafa Mozambique nandavo ny Benin tamin'ny 2-70 ny Angola niondrika teo anatrehan'ny Mali tamin'ny 5-70 no 5-20. Mazava lalan'ny Egypte tamin'ny lalao famaranana ho an'ity fedina tompon-dakany Afrika ity izay nanamotsany ny ekipan'ny Tunisie tamin'ny 20 no 7-20 ary izy ireo no voaositra ho tompon-dakany Afrika eo amin'ny sokady zandriny ity izay mitana ny larana voalohany araha ny Tunisie eo ny larana faharoa. I Mali izay resitsika tao anatin'ny vondrona nisantsika dia mitazona ny larana fahatelo. I Angola kosa mipetraka eo amin'ny larana fahaefatra. Nazo ny best soccer ny ekipan'ny Côte d'Ivoire izay natafiditra baolina betsaka indrindra satria dia 17 am'zato ny nampidiriny Mohamed Karabou tamin'ity fananana ity. Teo ny best bondera kosa dia lasany Sabi avy amin'ny ekipan'ny Benin izany. Tamin'ny best 3 points dia lasany Angola tamin'ny alalan'ny Gaston izay anisan'ny kinga sady mailaka nefa mifoy ao anatin'ny ekipa pirenena Angola izay nanapaka ny ekipa pirenena malagasy ihany koa teo amin'izay apahefadalana izay. Nanao podro teto ny lehilahy satria dia mbola lasany ihany koa ny mpilalao mendrika tao anatin'izay fananana izay. Raha toka isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny ekipa pirenena malagasy no nahazo ny fair play tamin'ity fananana ity. Best 5 kosa mbola i Angola tamin'ny alalan'ny Zerson ihany no nahazo izay. Madagasikara tamin'ny Yann Rakotomalala no solitenantsika teto Madagasikara ary Mohamed kosa avy amin'ny Côte d'Ivoire, Abdelaham avy amin'ny Egypte ary Sagaba avy amin'ny Mali. Reo ny anisan'ny best 5 tamin'izao fananana ho an'ny fedina ny tompon-dakany Afrika sokady zandriny izao. Mikatona treo zany ity fananana ity ary mitady hevitra hafa indray ny federasionna malagasy ny ampidirana sehatra hafa eo amin'izay sehatra ny basketball izay antenana sinoana fa iseho sehatra ihany koa zany ny vehivavy amin'ny tompilalaovana ho avy io eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity ny vaovao ao Gaza andiany fafolo amin'ny fampitsarana ny ady ao Palestina sy ny Israeliana izy ireo anomboka ny sasakalina alahady ka hatramin'ny alarobia alina izao. Nanaiky ny fanelanelalan'ny Le Caire Israel ifanaraka amin'ny Palestina atao anatin'ny 3 andro. Fanadidiny amin'ny sariny France 24. Donc sous l'égide de l'Égypte. Ny maraina teo efa any Egypte androto tamin'ny tanjona ny anitatra ity fampitsarana ny ady mandritry ny fotoana tsy voafetra. Mankasitrika izany ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny maraina teo ihany. Nanomboka ao Maly sasakalina indray ny andiany faharoa amin'ny 2-7 ora fampitsarana ny ady ao Gaza. Vokatry ny fanelanelana nataon'ny Le Caire noho ny sy ny fifampiresahany rotota toy izao ka nanaiky ny filaminana atao anatin'ny 3 andro. Omaly atoandro no nivoaka ity fifanarahana ity. Mialoha izao 3 andro tsy nitsahatra ny daroka bomba ary nampitsoaka ireo mponina tany Gaza. Ny tatratra ny Cisjordanie ny daroka bomba nalefan'ireo tafika Israeliana amin'ireo mponina Palestiniana. Io maraina io ihany teratany iray Cisjordanie no natao Vaovao ary novonoin'ireo miaramila Israeliana. Raha ny fanadidina nataon'ireo mpanao gazety any Gaza io maraina io, ny ao atsimon'ny Israel no tena tompon'antoka amin'ny fandefasana amin'ny bomba avy any Gaza.
Efatra herinandro nanaovana ny hetsika efa natoky ihany koa ny tafika israelianina fatratra ny tanjona tamin'ny famotehana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ny Hamas. Etsakilan'izay, miandry ny praiminisitra israeliana Benyamin Netanyahu amin'izao fotoan'izao ireo miaramila amin'ny fandresendahatra ireo tafika palestinianina tsy hampiasa ny fitaovam-piadiana intsony amin'ny alalan'ny daroka bomba na ihany koa amin'ny fandefasana ireo mpampiorohora misaritava. Andrasana amin'ny alakamisy ho avy izao ny fivoaran'ny raharaha any an-toerana rehefa mahatratra 2 ireo palestiniana namony ainy ka sivily sy ankizy no betsaka tamin'izany raha nambaran'ny firenena mikambana tato anatin'ny 2 volana. 7 kosa ho an'ireo miaramila israelianina. Makasitraka anao nanaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy tamin'ity takariva ity. Aza tonoina ny manaraka ny fandarana almanaka sy tanànantsika aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-pekolo kosa dia manome fotoananao amin'ny fahitalavitra moa izany ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sasany izany hoe rehefa avy eo. Aza tonoina ny manaraka izay ny tena kosa mametraka ny mandram-piona mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ilo matoboka.